manolotra ny arabaka mankasitraka anao manaraka ny televizionna malagasy dia manasa anao hanaraka ny vaovao an-tsary no tanterahana tao amin'ny tranoben'ny serasera sy ny kolontsaina Masinjara Ambatondrazaka ny lanonana fanolorana maro-boninahitra ordre de mérite agricole ho an'ireo tantsaha misy 70 tonga tany Ambatondrazaka nanolotra izany moa ny taleny kabinetran'ny Ministeran'ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo notrony ireo tompon'andraikitra tany amin'ny faritra nahitana ny lehibe ny faritra loatra mangoro sy ny prefena Ambatondrazaka mitatra ny atsipika am-baovao miro Vadrosoa fetrana rindra samy manana. Tantsaha miisa 70 tato anatin'ny faritra loatra mangoro no notoloran'ny fitondram-panjakana maro-boninahim-pirenena ho an'ny fambolena na ilay antsoina hoe ordre de mérite agricole. Efa ny taonany maro no tsy nisy fanolorana maro-boninahitra ho an'ny tantsaha toy izao fa ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny dia tsy mitsahatra manampy ny tantsaha satria raha miroborobo ny fambolena dia aleo tena ara-tsakafo ny firenena. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovan-tsaina ara-tsakafo taritin'ny ministra Gaëtan Ramine dia miezaka hatrany amin'ny fampandrosoana ny fambolena satria raha mandroso ny fambolena dia maleo tena ara-tsakafotsika dia voky ny vahoaka dia milamina tanàna ary mandroso sika ka noho izay zavatra izay zany no nisy ny fanetanana an'ireo tantsaha izay mendrika ary nanao hiezaka betsaka tokoa dia mba ho fankasitrahana zareo dia tsy nanadino azy ireo ny fitondrana ka nanolotra ny mari-pankasitrahana ordre de mérite agricole ho an'izy ireo nefa tsy hoe izy zareo irery ihany fa mbola hitoy ireo mba entina anetanana ny tantsaha rehetrarehetra mba hiezaka hatrany amin'ny fambolena. Zava-dehibe ho an'ireo tantsaha ny fanomezana mari-pankasitrahana toy izao no sady mampirisika azy ireo hamokatra ary mifandraika tanteraka ihany koa amin'ny politika ny fampandrosoanan'ny faritra loatra mangoro. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay efa tsy nisy izy io fa ankehitriny ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao zany dia niverina indray ny fanolorana ny maro-boninahitra ho an'ny faritra manokana dia zava-dehibe ny fotoanandroany satria famporisihana an'ireo tantsaha hamokatra ninninona zavatra mitranga zany dia mbola mijoro foana ny tantsaha teratra mangoro amin'izay fampikarana izay. Ho anay manokana dia fanentanana no ataonay amin'ireo tantsaha ireo voalohany indrindra mba hanao voly mifanaraka amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ary indrindra koa mba tsy mijanona amin'ny vary fotsiny fa mba hanao voly avitra mba hitohy foana ilay fidiram-bolany tantsaha fa tsisy fotoana ho rehefa miakatra ny vary dia hijanona eo fotsiny ilay tanimbary. Nandritra ity fotoana ity nitondra fanentanana hatrany ireo tompony andraiki-panjakana ny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay antoka lehibe ekinan'ny resaka fambolena aty amin'ny faritra alaotra. Nanolotra nasina amin'ny voninahitra ny fotoana ny taleny kabinetran'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo ny lehiben'ny faritra loatra mangoro ny prefena Ambatondrazaka ary ireo tompony andraikitra maro samy. Manatanteraka ireo fepetrana apetraky ny fitondram-panjakana ny mpandraharaha amin'ny sehatra lavanilina izay miparitaka manerana ny distrikany Andapa izay mividiny vokatry ny mpamboly eny amin'ny tsena vanilina maintso amin'ny vidiny R1 ny 30 cm no miakatra 5 ariary ny fohy ary eo amin'ny tsena ihany izy ireo no mividy vokatra. Maitson Edi TVM Andapa mitondra ny antsiprian'izay. Amin'izao fivakisan'ny tsenany lavanilina maitso aty amin'ny distrikany Andapa izao moa dia miparitaka maneran'ny distrika ireo mpandraharaha misehatra eo amin'ny lavanilina. Eny amin'ny tsenam-panjakana izy ireo no mividin'ny vokatra avy amin'ny tantsaha araka ny toetrandro izay avoakan'ny komina. Hatramin'izao moa dia miisa 8 ireo mpandraharaha mividin'ny lavanila amin'ny mpamboly izay miara-miasa amin'ny AVM na ny Alliance de Vanilla Madagascar mividy araka ny fepetra izay napetraka ny fanjakana amin'ny vidiny R1 ny kilao dia ny Food Ingredient and Spice, Sylvans Industrie Mada, Vanipro Mada, Vanille Flaubert, Épices de Gilles Madagascar, Golden Spice Mada, Fresh Harvest, Mbotfeno Georges Thierry. R1 moa ny vidiny zay eto amin'ny fokotany Andasiben'ny Kobany dia tsy miala tamin'ny rafitry zay napetraka ny fanjakana dia mankasitraka amin'izy ke zegny zahay fa ny fangatahana ny efa tsara natao dia mbola hitohizan'izy ko amin'ny magnaraka tsy nagnavaka kila olo manana lavani zay ny vidinjare na velombolo zany izy par rapport ny tam'le lasagna ke irinay zany amin'ny magnaraka zany mbo olo tsaratsara ntao. Tsy ny mpamboly andry no mahazo tombony amin'izao fividianana ny lavanila amin'ny tsena mpanjakana izao
fa eo ihany koa ny commune dia fifaliagna anay koa ny mandray izay anjara ho an'ny commune amin'ny alalan'ny restorny satria ny poa rehetra izay voangony teto dia voaefa ara-dalàgna. Zegny moa ankasitrahagna ireo société ireo magnefa 100% zegny zareo amin'ilay restorny milamigny zegny ny fiarah-miasa ny jiaby zegny mankasitraka. Tsy ata amin'ny obakobaka ny Andapa ihany izy ireo no mividy ny lavanila amin'ny mpamboly fa magnerigna ny distrika ny Andapa. Manaramaso ankaiky izao tsirany lavanila maitso izao izy ireo avy eo amin'ny fitalevam-parotry ny varotra sy ny fanjifana sava. Resaka vokatra ny fa ilaina amin'ny famoam-bokatra moa ny fahatsarany lalana mirefenina amin'ny 20 kilometatra mampitohy ny commune Ambodimanga 1 ao amin'ny distrika ny Andapa sy Belalaona distrika ny Befandriana Varatra. Lalana izay be mpampiasa izy io mampifandray ny faritra Sofia sy faritra Sava noho ny fiara-miasa eo amin'ny faritra sy ny solombavam-bahoaka ny Andapa ary ny commune Ambodimanga dia miroso ny fanatanterahana ny asa tanjona dia ny ampifandray ny district ny Andapa sy Befandriana Varatra amin'io fanamboaran-dalana io mitatitra ny Antsipiriam-baovao Maidson Edy. Agnisan'ny lalana izay mampitohy ny faritra Sava sy ny faritra Sofia ny lalam-pirenena RN 31 izay mampifandray ny distrika ny Andapa sy ny distrika ny Befandriana Varatra eo amin'ny 9 kilometatra eo ny amin'ny commune Ambodimanga distrika ny Andapa mampifandray ny commune Belalaona distrika ny Befandriana Avaratra. Be mpampiasa mo ity lalana ity fa indrindra amin'ny famoam-bokatra koa niarany asa avy hatrany ny lehibe faritra Sava sy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay mafita aty amin'ny distrika ny Andapa. Eo ihany koa ny commune Ambodimanga voalohany agnatotosany asa lalana ity. 20 kilometatra no efa vita amin'izao fotoagna izao tonga ny jery fizotrany ny asa ny lehibe ny distrika ny Andapa niaraka tamin'izy roa avy amin'ny fidelagna ny solombavam-bahoaka. Eto zahay dia mahita zao ezaka bavagna zao manaitra ny tompona andraikitra isantsokajy amin'ny tokony fagnomezan-tagnana satria ny ezaka tahaka an'izao tokony mendrika tohizana fa mamaha ny olagna maro ho an'ny vahoaka ty fotony raha tsy laza fotsiny fa raha ny faritra Sava sy ny faritra Sofia zay dia ivony ny famoam-bokatra eto Madagasikara ka itsiko arazana amin'izay hoe mila atao ezaka zegny ny ahafahantsika mampitohy ny commune anakiroa commune Ambodimanga sy commune ny Belalaona agnatin'ny distrika ny Befandriana Varatra zay. Ny antsireo mpitondra avy eo amin'ny faritra Sofia mba fagnometagnana amin'izao fagnamboaran-dalana izao ny avy eo ivon'ny fidiregnan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara mo vita aty amin'ny distrika ny Andapa. Tsy tsara raha ohatra mijanona eto ny lala satria tsy anagnanay fahifanantsony ny amin'ny faritra Sofia ka dia ny antsoavo ataonay zany dia ny hametrahanareo fiaraha-miasa ary fampidinihinareo hengana dia hengana satria fotoagnany zao miditra agnatin'ny maintany itsika azo atao tsara ny magnatanteraka ny lalana ary maheno zahay fa fa tegna vognony dia vognony ny imponiny agny amin'ny commune Belalaona hifagnometagna sahala amin'ny ataony akato amin'ny commune Ambodimanga ihany koa indrindra fa ny distrikny Andapa. Tombony ho an'ny distrika ny Andapa sy Befandriana Varatra ny fahavitan'ity lalam-pirenena RN 31 ity fa indrindra ny commune Belalaona sy ny commune Ambodimanga voalohany hoy ny ben'ny tanàna ny commune Ambodimanga voalohany. Nanatanteraka fitsirena tampoka momba ny fiara sy ny fifamoivoizana ankapobeny ny avy ao amin'ny commission mixte de contrôle fianaratsoa tsapa tamin'izany fa mbola maro ireo tsy manara-dalàna ka nogiazana avy hatrany. Adèle Rehirniaina, François Fananiany mitondra ny Antsipiriany zay. Amin'ny reny bus dia tokony efa hikatona ny varavarany izay isa voasoratra ao amin'ny carte grise any no mpandeha tokony hoentin'ny fiara fahaizana manaja ny mpandeha. Nanao hetsika fanentanana manoloana ny tsy fanaran-dalàna ataon'ireo mpitatitra mba hisoroana ny loza mety hitranga ny avy ao amin'ny commission mixte de contrôle eto Fianarantsoa ahitana ny avy ao amin'ny sapan-draharaha amisahana ny fitanterana sy ny fanaraha-masiny fifamoivoizana ny polisy pirenena ary ireo tompona andraikitra ara-teknika momba ny fiarakodia sy ny fitanterana izay natomboka teo amin'ny rebus Andrainjato. Ny zavatra hita zany tao atoato dia misy ilay ataontsika hoe excès de vitesse tsy fitandremana nataon'ny chauffeur dia eo ihany koa ny taingim-be izay ataontsika hoe anisan'ny mahatonga ny loza ihany koa ka izay zao anatin'ny fanentanana ny fanajana ny tokony andraikitra mba ho fitaterana matianina ny ataontsika fa tsy sonony kabraraka ka dia efa mampilaza sy miteny alohan'izay tompona tomobile
raha hita fa hoe mbola tsy metimety ny tobilinao dia amboaro aloha mba tsy ho tratry ny sasy rehefa tonga ny fidinana fotony manaraka amin'izay fotoana izay. Mba tsy tompony ampitsangana ireo mpandeha ny eo amin'ny fitaterana urbanisme. Aoriana izao moa dia iroso amin'ny sazy avy hatrany ho an'ireo izay mbola minitsy tsy manara-dalàna ireo tompon'andraikitra ireo ary entana ihany koa ireo mpandeha mba tsy taza-potsiny manoloana ireo atrangana tsy fanaran-dalàna misy eny an-dalana. Nidina ifotony ny fitondram-panjakana ireo olom-boafitsy sy olom-boatendry any Sambava izay notariny sy olom-bavam-bahoaka voafidy tany an-toerana sy ny lehibe ny faritra Savary ny mpiara-miasa aminy ka nizotra tao amin'ny fokotany Ampatakana komuna ambanivohitra Farahalana ao amin'ny distriktiny Sambava nijery ny fomba hanamboarana ny tetezana izay mampijaly ny vahoaka any an-toerana. Bera Jean-Claude nitondra ny antsiprian'izay. Tao eo no nijalin'ny vahoaka amin'ity tetezana ity izay mirefy 3 metra ny andavany 10 metra ny ampoiny indrindra fa amin'ny vanim-potoana ny mahabe oragnandra amin'ny fotoana fa mambokatra. Ankehitriny anefa dia tonga ny tsidika izany ny mpitondra aty an-toerana ary nanome toka amin'ny fagnamboarana io tetezana io. Ho anomboka zay ny fagnamboarana ty pont eto Ampatakana ty ary antiniako fa hoezana ho vita miaraka amin'ny teknisiana miaraka amin'ny tompon'andraikitra rehetra ato amin'ny distriktany Sambava mba ho vitan'izy ty alohan'ny farantaogny ny tanjo ary ka le fivolagnako matetika hoe commune ato amin'ny faritra Sava tsisy commune atao Zanokaloafa. Niaradia tamin'ny lehibe ny faritra ihany koa ny solombavam-boaka ny Madagasikara vafidy teto Sambava. Anala fahasahiranany vahoaka zany fagnamboarana ity pont eto Ampatakana ity. Engane ka itoy atranatrany ny ezaka taonareo amin'ny fampandrosoana ny faritra Sava. Na dia mbola tsy vita aza zany dia efa feno fanantenana ny vahoaka. Faly dia faly zay satria tonga keto zegny zay riva amin'ny chef de région ary miaraka amin'ny délégation maro samihafa zay manana vina andeha tanteraka agnamboatra io pont zay manahirana zay ty. Fantatra nandritra izao fa commune miisa 3 no ampifandraisana ity tetezana ity. Commune ambanivohitra Marojala, Farahalana ary ny commune ambanivohitra Morafena. Nomena fiofanana makasika ny fitantanana amin'ny ankapobeny ny fandaminana ary ny fitantanam-bola ny ben'ny tanàna miisa 7 avy amin'ny distrika 5 mandrafitra ny faritra Atsimo Atsinanana. Fa nomena fiofanana makasika ny lalàna ny asan'ny commune kosa ireo mpiasan'ny commune ao Ambalavao Atsimondrano ny makasika an'izay ho arahantsika mifanadidina. Nisy fahafantarana ny tena andraikiny isan'izany ny fananantany ireo no tena manahirana ny ben'ny tanàna. Mba hisoroana izany dia no mafisina ny fahaiza-manao tamin'ny alalan'ny fanomezam-piofanana ireto ben'ny tanàna miisa 7 atao anatin'ny distrika 5 mandrafitra ny faritra Atsimo Atsinanana izay manodidina ny fitantanana ifotony, fahaizana mitarika, fitantanam-bola sy teti-bola, fanazarena ny tany, ny fananantany, nitodika amin'ireto ben'ny tanàna ireto ny solon-tena-mpanjakana aty an-toerana. Ataovy zany zay ampilanareo an'le izy ao anatin'izay teno andray indrindra fa le zavatra manahirana anareo hatramin'izay fa miseho mahay reny ihany ny voany avarana. Ny fanaransika anazy sama akoa ny firaisan-kina satria misy zavatra sasany mety ilana ny firaisan-kinana rehetrarehetra ny mampiatra anazy. Hanana fahamalinana tanteraka ireto ben'ny tanàna amin'ny fampiarana ny andraikitra manomboka izao. Ny lara-pahamena moa zany dia ny fanamafisana ireo rafitra tsy maintsy misy ary tsy atao ambava fotsiny na hoe atsangana fotsiny ihany fa tena hoe fanatanterana ary fampiarana azy. Rafitra ifotony fikaonan-doha dia iny zany miara-miasa amin'ny magnome torohevitra, magnome hevitry hoentina amin'ny conseil communaly dia conseil communaly amin'izay ny manapaky hoe aza atao izay zavatry torohevitra avy ame vahoaka izay. Anome ohatra ihany koa mahakasika ny fitantanana ny mpiasa, inona ny tokony hatao, disiplinina mipetaka amin'ny mpiasan'ny commune, inona ny fepetra raha misy mpiasa tsy mananatanteraka ny asa izay tokony andraiketiny, izay asam-bahoaka, inona ny fepetra raisina satria misy disiplinina tsy maintsy apetraka.
tsara ho marina fa nitetika sapiky dia mikendry ny hampiroborobo ny fampiasam-bola sy ny fampandrosoana ny orinasa madinika sy salasalana. Mba hatsatsarana izany dia ny fanoanana ny sehatra tsy miankina no lahara-pahamehana, fantatra nefa fa mila tontolo milamina sy fitantanana mahomby ny mpampiasa vola. Izany indrindra no antony andraisany tetika sapiky anjara amin'ny fanasarana ny fitantanana ifotony amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny ireo tompon'andraikitra, isan'izany ny ben'ny tanàna. Hampisy fampandosoana maro lafy eny fotony sy anatsara ny fitantanana eny fotony ihany koa no anoana ny piky izao. Nandritra ny ateloana ny fanomezam-piofanana teto. Tomponantoka amin'izao kosa ny avy amin'ny primature, ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny ministera ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany, izay niarahana ny ombonantoka tamin'ny PIC 3 na ny pôle intégré de croissance izay tetikasa ny fitondram-panjakana va tsy ny banky iraisam-pirenena vola. Famaritana izay voalazan'ny lalàna amin'ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny commune Ambalavao no votoantin'ny fiofanana nataony avao amin'ny district ho an'ireo prakitra raha ao amin'ny commune. Tena amin'ny olombelona amin'ny commune Ray Manontolo mihitsy no antsoina eo daholo androany. Ampahafantarana azy ireo iny ny andraikitry ny fahefanam-panatanteraka ety anivon'ny commune, iny ny andraikitry ny filakevitra ety amin'ny commune. Ahoana ny amin'ny Tsipriens. Raha izy manao ny lahadinika amin'ny fivoriana ataon'ny conseil, izy manao ny fiantsony sy sisa iresaka fitantanam-bola koa zay avy eo sy ny sisa ny andiny rehetra voalaza lalàna tena azavaina eto moa zany dia ny 2014-018 sy ny 2014-020 izay voafihan'ireo lalàna anankiroa ireo ny fitantanan-draharaha commune sy ny fidiram-bola commune fitantanam-bola amin'ny ankapobeny. Entina andaminana ny fizotry ny asa no tanjona amin'izao fiofanana izao ka nahafahan'ny tompon'andraikitra hamaritra ny lahara-pahamehana ilain'ny mponina. Izay andraikitra fampandrosoana tanàna zany eto commune dia tena misy tokoa ny lahara-pahamehana tokony atao zany hampandrosoana ny fokotany tsirairay avy zany jerena marary olona sy zavatra tena filan'olona zany. Ohatra amin'izany zao reto amin'ny ny fokotany zay lefa ny descente nova ny fitsidia izay ataon'ny commune Ambalavao. Misy ny fokotany tena mijaly amin'ny resaka tetezana zany, tena tetezana hazo izy io dia tena ratsy dia ratsy fa zay ataon'ny commune zany ny vao commune dia tia hanamboatra an'io mba atao beto mba manara-penitra zany izy. Dia ao koa ny école zay tena ratsy ihany koa, misy école Moratsiazo zay zao efa tena ratsy le tafo ny favarana tio avy mitaty le trano araka ny fitarenan-jareo dia tokony soloina le tôle. Manaraka ihany koa zay tena ijaliana tanteraka koa dia mahakasika ny lalana maro no vokatra eto amin'ny commune eto Ambalavao avy any fokotany ratsy magaiky ny commune any fa tena betsaka lalana ratsy dia ratsy amoahana vokatra. Aorian'izao fiofanana izao no izany no andrasana ny asa fampandrosoana eny ifotony ho an'ny commune ny Ambalavao. Tafiditra anatin'ny programma nasan'ny ben'ny tanàna ny Nosy ny fananganana foto-drafitrasa maro samihafa izay entina hampandrosoana ireo boriboritany enina izay misy any an-toerana raha ny amin'ny boriboritany ny be fotaka manokana efa maro ireo zava-bita toy ny baron délégué ny ben'ny tanàna, ny kianja filalaovana baskety, ankoatran'izay mbola ho amboarina amin'ity taona ity raha ny tatriran-drenirina Bien-Aimé. Raha oharina amin'ny boriboritany hafa ato amin'ny préfecture de police Nosy tio aloha eo amin'ny fampandehanan-draharaha mpanjakana toy ny fanamboarana kopia naterana sy fandoavan-kitra ary ny maro samihafa. Ankehitriny ny vahany ben'ny tanàna Liabodo izany noho ny fanamboarany bureau délégué au maire. Asa kopia zany kanay zay zao tsy milomay mandeha mivily fa zahay ofo zay tsy anatroka 10 arivo eky andeha mivily hafa eto enay nisy fa navita aminay izy maro merantsangana teto tseniky nisy raha vitandroko. Ankoatra ny fanamboarany bureau délégué au maire nisitrika foto-drafitrasa maro samihafa ihany koa ireo vahoaka eto an-toerana. Liabodo navy teto ny antondra izy karamanjany ary ay namboarana vovobe zay ry tyle olo mataka aminazy sy basibasy izy namboary bureau ty telony maro
namboariny koa terrain basket, namboariny koa l'école. Ny agnaty rehetra aminay magnaraka hobahobany jiaby, tantany sy l'école jiaby sy l'école. Maro ireo olona nankasitraka amin'izao asa izay nataony ben'ny tanàna Aliabody izao. Aliabody zegny maire vitany ato amin'ny tanànanay. Zay zala mankasitraka Aliabody zay fokotan'izay fota. Tsy hijanona amin'ireo asa efa vita ihany ny fandaran'asan'ny ben'ny tanàna Aliabody fa mbola itoy izany ho fambanitsoana ny boriboritany ny Befotoka. Agnisany efa tafiditra amin'ny programan'asan'ny ben'ny tanàna amin'ity taona ity ny fanamboaran-dalana mandeha amin'ny boriboritany sy fiangonana ary sekoly. Eo ihany koa ny fampidirana rano fisotro madio eto an-toerana. Nampahafantariny ny mpiasan'ny pikidiana an'ireo mpandrara ao Ambilobeny mahakasika ny tetikasa akselere ao anatin'ny programana SAPIC tamin'ny talata lasa teo. Ny antsipirim-baovao hoentin'ny Ramanandaza Alain Ohissa Judicael. Fagnentagnana sy fagnazavagna no natao tamin'ireo tompony orinasa salantsalany sy madinika taty Ambilobe mba ahafahan'izy ireo miditra ny fifaninanana akselereo. Ny programme accéléré dia natao amin'ny faritra sivy hiasan'ny projet PIC eto Madagasikara, izay projet tsara amin'ireo mandray anjara rehetra, ny 90 amin'ireo no raisina ary hofanina manokana mba ho tonga hananany programme d'accélération individuelle. Rehefa avy eo amin'ireo 90 ireo mandalo sivana indray ka 30 amin'ireo no mahazo an'ilay famatsim-bola hatramin'ny 50 tapitrisa $. Ho an'ny distrikta Ambilobe manokana tsara mampafantatra fa efa nisy 5 na 9 teo ny nahazo famatsim-bola tamin'ny projet PIC. Reny orinasa reny tena entanina indray anjara amin'izao accéléré izao mba hiakatra amin'ny sehatra ambonimbony. Ny fomba fandraisana anjara dia amin'ny tambazotra ao anatin'ny tranokala www.accéléré.mg. Resy lahatra ary namporisika ireo namany ity tompony orinasa iray ity mba andraisan'izy ireo anjara amin'izao accéléré izao. Mahaliana zay satria misy eto Ambilobe zegny orinasa zegny ary eritreretiny zegny mba ho maro zegny no andeha anjara. Dia ny famatsim-bola moa hatramin'ny $50,000 izay tegna ny heverina hoe raha misy orinasa azo zegny ato Ambilobe dia ho azo tokoisika kokoa satria zegny be zegny le vola afaka vatsian'ny piky ho an'ny mpandrara salantsala. Sehatra voakasika an'izao dia ny sehatra agribusiness sy sehatra digital. Iresaka fahasalamana vetivety isika nidina ifoto ny nanao fanentana mahakasika ny valanaretina Mpox any avy ao amin'ny fahasalamana ny Morondava noho ny fahabetsahan'ny mpivahiny any an-toerana ny mahakasika ny fomba nantanterahana an'izay fanentana izay rahatsika ny fanadihadian'ny Isabelle Juda Celestine Andry Marson TVM Morondava. Ho fanamafisana ny ady tao amin'ny tsipartany aretina Mpox ato amin'ny faritra Menabe dia nidina ifotony tamin'ireo toerana fantatra fa betsaka olona ny avy amin'ny fitaleava-paditry ny fahasalamam-bahoaka ato Menabe. Nanamafisana ny fanentanana ho an'ireo mponina no antony izany ary narahina fanolorana fitaovana fidiovana ihany koa. Tsika nefa inanjao mandray vahiny sika championnat national ni basket zao stade vétéran sy super vétéran dia mazava ho azy fa maro ny vahintsika eto, maro ny fampitaposiko dia mba hisorohana an'izay fiparitany valanaretina zay satria araky ny teny misy nantsika eto dia mila sorosy zay raha dia mandeha fitaova kelikely mba hataontsika amin'ny terrain eto satria isaky ny pihiny terrain ireo mba asia azy mba ho fanasany olon-tany satria raha tsika malala fa zay arety zay mifindra amin'ny alalan'ny fifampitasoana dia ny tena mahomby indrindra ny fisoroha amin'ny alalan'ny fanasana matetika mba misasavina. Nanolotra fisaorana ny solitena ny mpisitraka. Misaotra anareo nanolotry andradina reo bakafahasalamana mba satria isan'ny antony nanaovana izao hetsika izao teto amin'ireo toerana ireo no anizy anatanterahana ny lalao nasionaly baskety ary mbola hotohizana amin'ireo tsena sy ny birao. Nahazo am-baovao mahakasika ny fanamarena ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ny tany Fianaratsoa, Moramanga, Toliara rahantsika amin'ity fanadihadiana ity. Fampiofana momba ny fampananan'asa ho an'ny tanora
Fizahampahasalamana maimaim-poana na ahitana ekografia sy fitiliana isan-karazany, fanabeazana ara-pahasalamana na rahina torohevitra sy fanentanana, fampirantiana sy fampahafantarana ireo tetikasa ho an'ny tanora tamin'ny alalan'ny trano eva nataon'ireo mpiara-miombonantoka, sehoara-javakanto maro loko sy hetsika ara-koltoraly toy ny fampiadiana ravina ary fifanana lalao baolina kitra sy basketball. Ireo nihetsika nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora tato anatin'ny faritra loatra mangoro izay nitanterahana tao amin'ny komina ambanivohitra Mbobary distrika ny Moramanga. Ny ombonan'ny rehetra teto ny fanasongadiana ny teny filamatry ny fankalazana dia ny hoe tontolo samihafa etaeta imbonana. Manana anjara toerany lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tanora hoy ireo tompony andraiki mpanjakana tonga niatrika ity lanonana ity. Hoe ny mazava-dehibe amin'izay resaka tanora zay ampifandraisana ihany koa amin'ny politique nationale de la jeunesse izay fitondram-panjakana mihitsy no toa hoe manao lahara-pameana izay fijerena akaiky ny tanora zay. Tanora moaraka mivolaza hoe tsy ho avy firenena foana fa efa tena ankehitriny ny firenena dikan'izay mazava ho azy fa tsy azo atao ambany zavatra zany. Ny faharoa ihany koa ny firenena malagasy dia ny tanora no betsaka ary tanora tokony hoe amokatra, tokony hoe ho tena hoe andriankinana zany resaka fampandrosoana zany dia zay mahatonga ny hoe tena jerevana akaiky zany no avin'ireo tanora reo. Raha ho an'ny fitalavam-paritra ny tanora sy ny fanatanjahantena loatra mangoro dia maro ireo ezaka atao ho fanohana ny tanora. Ka eto zany dia entanina ny tanora tsy hijanona amin'ny ezaka izay natao, izay matimatesana teny an-dalana moa zany fitakitsika ny fanavaozana sy ny fiovana teto amin'ny tany sy ny firenena. Zay eo amin'ny fitaliavam-paritra ny tanora sy ny fanatanjahantena dia manome tolo-tanana sy manome izay tolotra rehetra tamberina andraikitra izay azo atao rehetra ho an'ny tanora ary mampirisika azy ireo hivoaka amin'izay sehatra ny fiofana satria fa maro namena fiofanana, maro nandray fiofanana fa ho avadikitsika ho bainga amin'izay ny asa navadika ho ahafahantsika mamboly. Fitsidiana ireo trano eva maro samihafa sy fanolorana ny amboara ho an'ireo mendrika tamin'ny fifaninana ara-panatanjahantena. Ino namarana ity andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora natao teto amin'ny komina ambanivohitra Mbobary ity. Mila omena lanja sy sehatra ny tanora mba ho hitantaratra ny fandraisana anjara eo amin'ny firenena satria anisan'ny maro anisa ny tanora raha eto Madagasikara. Ilaina ihany koa ny fifampiresahana izay isan'ny tanjona iombonana ho fampandrosoana ny firenena. Misy anefa ireo tanora izay tsy mahalala ny zony hanika miteraka tsy fanomezan-danja ireo tanora ireo. Araka izany dia mila jerena ny hetahetan'izy ireo mba hijerena ny hoavin'ireto tanora ireto. Ireo rehetra ireo dia nisongadina tamin'ny fandraisam-pitenenana tamin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora teto Toliara izay nampitondraina ny lohahevitra hoe tontolo samihafa tanjona iombonana. Miavaka ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora satria anisany nanjay anjara mahavitsika ny tanora iaby, ny fikambanana iaby na avy any amin'ny fokotany io na amin'ireo mpikambana amin'ny fitalavam-paritsy ny tanora sy ny fanatanterana dia nanjay anjara iaby tamin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ity. Ny tanora samby manana ny mahasamihafa azy fa saingy hiezahana atao ny mba iray ny tanora manerana ny nosy fa indrindra mba ho iray ny tanora na eto amin'ny faritra Antsimandrefana. Hitantsika fa samby mandray anjara anatin'izay fampandrosoan'ny faritra zay ny tanora eto ary samy manana tsirairay fa indrindra miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka amintsika ireo fampisehoana nasehondrozy voateo ireo hoe mandray anjara ny tanora ary maro ny activité zay ataondrozy fampiroboroboana sy fampivoarana ny tanàna zay. Anatin'ny 3 andro ny hetsika izay nosantarina tamin'ny karnaval nandraisan'ireo fikambanana tanora teto Toliara anjara nampisehoana ny fitafy ara-drazana sy ny kolontsaina malagasy sy fitsidiana ireo trano eva. Hisy ny fiofanana omena azy ireo sy velakevitra ary faranana amin'ny lalao baolina kitra. Totosa ireo rehetra ireo noho ny fiaraha-miasa ny fitaliavam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ireo mpiara-miombonantoka. Hita taratra amin'ny zava-bitan'ireo tanora fa ery lehibe andrandray ny firenena izy ireo ka ilaina ny fanomezana sehatra azy ireo amin'ny fanehoan-kevitra mba hitondrany ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny andro tahaka an'izao dia fanomezana sehatra lehibe ho an'ny tanora mba hahafahantsika miteny ny ao anatin'ny fody sy miloka satria ny antony isika dia miaina isanandro ny olana misy amin'ity firenena zay misy antsika ty. Isika dia miaina
ny trindry miaina ny tsy fahafahana indraindray maneho hevitra indrisy manko fa niova ny fitondrana loho ny fijeronareo tanora ka nafahatsika nametraka ny fitondrana fanavaozana izay anisany manome sehatra ny tanora hiteny haneho hevitra ary indrindra tsy hijanona itsikera fotsiny isika tanora fa handroso ny sosokevitra izay any amintsika tsiray avy. Nanitrazanany koa dia nanambara ny mpanolontsaina avy ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny Jeneraly Lucien Rabearmanana fa tanora mandray andraikitra tsy mikarika tombotsoa ny rehetra ny tanora eto Mantsiatra ambony ka tsara alaintahaka. Mila tanora vony ohatra ny nataonareo tamin'ny andro 20 septambra iny ty Madagasikara ty. Mila tanora vonina handray andraikitra. Mila tanora vonina tsamba miala siny isanandro satria agnareo tanora no hoavy ny firenena ka manentana antsika tanora aza misalasala raitsy ny andraikitra agnareo no hoavy ny firenena ty. Etsika maro samihafa andraisan'ireo tanora anjara no anamarena izao andro raisam-pirenena ho azy ireo izao. Andro raisam-pirenena ho an'ny tanora iny fa iresaka tontolon'ny fanatanjahantena isika atao Nosy no nanaovana ny fifaninana ara-panatanjahantena taranja baolina kitra natokana ho an'ny olona kambana ao anatin'ny faritra Diana. Ny ekipany kambana avy ao Nosy no nibata ny amboara rehefa nandresy ny ekipa kambana avy ao Antsiranana tamin'ny isa 2-0 Rétitoire Gendrisy nitondra ny Antsifrean'izay. Tao anatin'ny ampiralaina tanteraka nanatanterana fifananana ara-panatanjahantena taranja baolina kitra natokana ho an'olo kambana teto Nosy. Ny tanjona tamin'izao etsika izao ny ampirahina olon-kambana rehetra ato agnatin'ny faritany ny Antsiranana. Vita somatsara tournoi inter jumeaux tokony misy ambagna boka Diego, Bilobe, Nosy Ambantsa zegny participe fa natao final direct izy Diego contre Nosy. Finalement zegny nahazo Nosy de fagnetsiketsefagna zegny zo. Hita fa olo ambagna zegny misy faritry zegny sasany mankala olo ambagna, tsy fady olo ambagna. Ke natao zo zegny baka olo ambagna mirahina eran'ny Madagasikara. Teto Nosy no nanaovana andeha ny voalohany izao fa amin'ny manaraka atao amin'ny toeran-kafa ho iatrany ny fanazavana. Amin'ny magnaraka zo magnatika amin'ny Zagnahary may mivoatra atao eran'ny Madagasikara izy. Mba manetetratsika ambagna jiaby amin'ny faritra agny. Amin'ny Toliara, amin'ny Diego, amin'ny Tamatavy, Sainte-Marie. Mba hitsiketsika magnano sport, ifankatia. Saivigny izy ty foot précision. Tsy karaha ny foot zegny. Foot en salle izy, foot à 5. Io le canane zegny mampiavaka izy. Le canane misy poteau, misy anao agnabony. Taorian'ny lalao famarana teto amin'izy Nanscover, nisy ny fizarana amboara sy medaly ao an'izay rehetra nandray anjara tamin'ny fifaninanana. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny lalaon'ny melaky andian'ny fafito amin'ny telopolo izay tanteranany amin'ny distrikana Ambatomainty tonga tany an-toerana ny minisitry ny fiompiana izay minisitra mpiain'ny faritra melaky sy ny délégation niaraka taminy sy ireo tompony andraikitra isa tokony avy amin'ny renivohitry ny faritra niaraka nanokatra izany lalao izany ao anatin'ny 10 andro moa no hanatanterahana ity lalaon'ny melaky ity ka ny hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolontsaina no voizina mandritra izany Diabson Robert. Isan'ny lalao zokiny indrindra raha oharina amin'ireo lalao sy hetsika samihafa eto Madagasikara ny lalaon'ny melaky satria efa andiany fafito amin'ny telopolo izao natao taty amin'ny distrikana Ambatomainty izao izay nampitondraina ny lohahevitra hoe fandinaka bibilahy hafadena antsika amin'ity. Ny lalaon'ny melaky dia natao hampiraisana ireo tanora lahy sy vavy ao anatin'ny distrika 5 izay mandrafitra ny faritra amin'ny alalan'ny fifanakalozana sy fifanerasirana mba hitondra fampandrosoana ankoatsin'ireo hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolontsaina. Nampisy rom-pihavanana goavana izy ity atao anatin'ny faritra melaka ariarian'ny melaka satria raha misy ny lalao amina faritra ity anamba ny zokony indrindra ao anatin'izay. Isaorana an'ireo fondateur ao anatin'izany Monsieur le chef de région, isaorana andriamatoa député sy ny komity fanomana ny legion melaka mandray an'izany eto Ambatomainty sy manatanteraka an'izany eto Ambatomainty.
samina tonga délégation hiatrika izany avokoa ny distrika tsirairay ato anatin'ny faritra Melaky miampy ny commune ambanivohitra ny Tamborano. Miaraka sady koa ireo mandray-anjara rehetrarehetra tonga aromaro distrika dimy amin'ny Tamborano tonga ambony folo andro no anaovana lalao Melaky ary mampanantena zakay ato anatin'ny distrika Ambatondra fa hanome izay nahatratranazy ahatsara sady manatsara fotoana toy izao ihany koa hoy ny lehibe ny faritra Melaky no anaovana fiaraha-midinika hijerena sy hiaraha-mamaha ireo olana misy ato anatin'ny faritra. Ary hitanareo fa tsy zay Melaky ihany no resahana teo na resaka fiompiana, resaka fambolena, vidilokatra, lalana, fahasalamana voaresaka teo daholo satria fotoana iray ahafahantsika zany mba hahaizan'ireo délégation avy amin'ny district isan'isany miaraka aminao. Nandritra ny lanonam-panokafana izao dia natolotra teto ireo fanomezana toy ny amboara, maillot, baolina, medaly sy ny maro hafa avy amin'ireo malala-tanana zanaky ny Melaky izay miasa any ivelan'ny faritra mba handavorariana anireo fifaninanana rehetra izay atao mandritra ny folo andro. Ny fahenina amin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao no hanatanterahana ny festival Kin mandeha ny fahasivy amby folo atao any amin'ny commune ambanivohitry Ambondrona distrikan'ny Sandra iarahana amin'ny distrika mifanila aminy dia Kalamavony vonona ny fandraisana ny vahiny hetsika maro mampiavaka ny faritra Matsatram-bony indrindra fa Sandra no hamafisina mba hiteraka fampandrosoana. Angelo Kandrianomana mitondra ny antsiprian'izay. Ho fampivondronana ny tanora amin'ny alalan'ny lalao ara-panatanjahantena isan-karazany azongadina mandritry ny hetsika festival Kim atao amin'ny commune Ambondrona distrikan'ny Sandra manomboka ny fahenina amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana ho avy izao iarahana amin'ny distrikan'ny Kalamavony. Hetsika fanao isa-taona hivoizana hatrany ny kolotsaina mampiavaka ny distrika. Anisan'ny zava-dehibe ao anatin'ity hetsika festival atao tia ny hampisehoana ny hambopo ny Sandra mba hiteraka fampandrosoana ho an'ny distrika amin'ny alalan'ireo tanora izay mivohy fampandrosoana sy ampivoizina fampandrosoana amin'izao fotoana izao. Karazany dimy ny hetsika mety ho hita ao anatin'ity festival ity. Voalohany dia ny lalao baolina kitra izay lalaovan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny hazakazaka ho an'ny mpandray anjara eo amin'ny 10 km eo. Ny faharoa dia ny ara-kolosaina kendrena anatin'izany skela sy kabary zany ny hivoizana ny maha Besleo ny Besleo ary ny maha Isandra ny Isandra. Anisan'ny lalao izay ho hitantsika ao anatiny eo koa ny tolomomby. Ny manaraka dia ny resaka kolosaina hoe izy anao ampelamendrika ato Isandra ato. Voizina ao anatin'ny festival ny fizaboana maimaim-poana, ny forazaza, faobe. Daty fahatelo amby roapolo moa zany dia ny lalonana lehibe sady cérémonie officielle. Festival Kim andiany fahasivy amby folo efa eo am-panomanana ny famolavolana ny faharoapolo taona atao ny taona fito amby roapolo sy roa arivo izao ny komity mpiandraikitra. Vaovao ny fandriam-pahalemana ho fametrahana filaminana eny fotony sy ho fanamafisana ny paikady edena amin'ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny tapany atsinanan'ny distrikty ny Fandriana izay misy commune efatra dia nomena fiofanana indray ireo quartier mobile misy 300 mahery sy ny lehibe ny fokotany any amin'ireo commune ireo ka nitarika izany solombavam-boaka voafidy tany Fandriana niaraka tamin'ireo OMC faritra sy district Alain Rodlish Rakotoary Malala. Ho toy ny ezaka fambetrahana fandriam-pahalemana maharitra aty ambadiky Manangana ato amin'ny distrikan'ny Fandriana dia mitohy amin'ny fanomezana fampiofanana reto quartier mobile sy lehiben'ny fokotany atao anatin'ny commune efatra aty ambadiky Manangana dia miarina Varatra, Betsimisitra, Tatamalaza ary Sonakambana. Izany ezaka fametrahana paikady edina amin'ny tsy fandriam-pahalemana izany ka mitarika izany hatrany ny solombavam-boakan'ny Madagasikara vita ato amin'ny distrikan'ny Fandriana miaraka amin'ireo solon-tena-panjakana tarihan'ny prefet-n'Ambositra sy ny lehiben'ny district ary ireo mpitandro ny filaminana dia ny avy ao amin'ny gendarmerie-pirenena ato amin'ny faritra sy ny district ho fanamafisana hatrany ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Isika zany zao rehefa hiatrika ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia farafaharasiny aloha
voara-maso ny olona miditra sy mivoaka ao amin'ny fokotany misy anareo. Faharoa dia tokony ho vitasika fokotany sy komina ny lisitry ny vatan-dehilahy validy, izany hoe matanjaka tsara, feno 20 taona ka hatramin'ny 50 taona, dia zaraina ekipa, dia manao fiambenana, dia ny carte mobile nahazo fiofanana no mitarika ny ekipa miambina tsy maintsy misy carte mobile. Aorian'izao fampiofanana izao dia isy ny fampiofanana ara-miaramila ho an'ireo carte mobile tsirairay avy isaky ny komina ireo, arahany fianianana hataon'izy ireo sy fizarana fanamina avy amin'ny solombavambahoaka ny Madagasikara sy fampitaovana avy amin'ny volany Siady. Fanombohana izany fampiofanana izany ny androany fa dia isy ny fidinana eny fotony ao anatin'izay komina efatra izay zany dia hotetezina tsirairay mba ahafahana manamafy an'izany atao hoe formation na fampiofanana izany. Anatin'izay ihany koa dia ny fanohanana izay natao dia ny fanolorana ny tenu ho an'ireo carte mobile misa manodidina 300 zany sy ny fitaovana izay hoentin'izy ireo manatanteraka ny asa izay tanterahana amin'ny Siady izany tanjona moa zany izay hoe iverina amin'olona ny fandriam-pahalemana dia ny fahatrambadimanangana dia isaorana tompon-draikitra tsirairay tsy akanavaka eto amin'ny faritra Moromania hatraty amin'ny commune sy distrika ary ihany koa ny fokotany sy ny ambony rehetra. Taorian'ny fanombohana izao fampiofanana izao teto Miarina Avaratra dia nitsidika ny trano hametrahana tobin'ny zandary eto anivon'ity commune ity izay atao poste fixe na poste avancé ho an'ny gendarmerie repirenena. Ireto délégation nanontariany solombavambahoaka ny Madagasikara ho vita ato amin'ny distrika ny Fandrina ireto ho fanamafisana trano ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana aty Ambadiky Manangana distrika ny Fandrina. Manana talenta amin'ny asa tanana toy ny fandrafetana fanaka sy ireo karazana asa tanana maro ny voafonja ao Moramanga. Nisy ny sivana sy fizahana natao azy ireo ka nanokafana toerana manokana hiasana sy hofanana mba hananana asa tsara rehefa miverina eny anivon'ny fiarahamonina Setranarda. Tinina Julief nitondra ny antsipirian'izay. Tsy toerana ataony fanasazy fotsiny ny fonjabeny Moramanga fa eo ihany koa ny fanomanana sy fanofanana ireo manefa sazy anana asa sy antom-pivelomana azo antoka rehefa tavaverina eny anivon'ny fiarahamonina. Manaprofy izany ny vokatra maro samihafa avy any amin'ny kampenalina sy ireo asa tanany voafonja na piratiana teto Ambohibary nadritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora. Taoriana trandraka talenta zany dia mena fitaovana ireo voafonja tsirairay ireo ahafahany mamokatra toy ny hoe ao ny broderie, ao ny ara-malagasy, misy ny ouvrage bois sy ny maro be dia be fa reo aloha zany ny vokatra azo aseho fa mbola izahana itohitoy ihany izay fampitaovana ny voafonja izay. Ny fonja dia misehatra amin'ilay hoe réinsertion économique zany hoe fampianarana ireo voafonja ireo fampiofanana maro samihafa anatin'ny fonja mba hahatonga azy ireo rehefa mivoaka ny ivelany mba tsy hamerikeloka intsony hoe iverina ny amponja fa fandriam-pahalemana maharitra zany manana asa izy manana fidiram-bola izy tsy vesatry ny ankohonana, tsy vesatry ny fiarahamonina, tsy vesatry ny fianakaviana fa afaka mitady vola. Tsy sanatry fanandevodana ny asa fonja fa misy tambiny pécuniaire ny filazana azy zany hoe misy karama loatra izy zany hoe mahazo karama zao izy amin'ny manao rafitra dia misy vola apahany omena ho an'ny fonja zany hoe ampiasaina hoe fanatsarana ny asany io ihany dia misy apahany ho anazy. Dia io apahany ho anazy indray zany tsy omena azy manontolo io fa misy ny atao hoe dépôt greffe dia atoby ihany ny apahany amin'ny vola io dia rehefa amin'ny fotoana ialany ao amin'ny fonja dia zay vao omena azy manontolo mba ahafahana ohatrany hoe midémarrer anazy zany. Ary ny tena mampiavaka ny administration pénitentiaire zany ny fisian'ilay éducateur spécialisé sy encadreur izay miandraikitra izay dia misy koa ilay hoe suivi post carcéral zany hoe rehefa mivoaka ny ivelany zany le voafonja tsy hoe tapotra teo ny anjaranay fa mbola manaraka any ireo mpandrarahany fonja manao ny suivi nanahoana ny suite izay zavatra mampianarana sy ny mampiofanana azy mbola mandresy lahatra manabe any koa ny fiarahamonina satria mbola ilikiliky ny fiarahamonina reny dia mbola mila fitezana hatramin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana. Ampandroso ny toe-karena eo amin'ny manodidina azy ny vokatra sy ny asa tanan'ireo voafonja ary misoroka raha teo ireo trangana famerena keloka. Nodorana ny alarobia lasa teo ny rongony sarony polisy mpikaroka fandika-dalàna ao Ihosy nafatratra tamina gony miisa 70 ireo rongony ireo izay toerana samihafa no nahatratrarana azy raha ny tatitry fetsiny ain'Andrianjafy TVM Ihosy.
Ny telogony tamin'ireo rongony ireo dia sarona tao Mahabo ao anatin'ny commune Ambatolahy. Ny 9 Mey 2024 ny 9 gony kosa dia sarona tany Andrera amin'ny lalam-pirenena fahatelo 10 ao anatin'ny commune Somatasy ary izao natambatra nodorana izao fandorana natao teo anatrehan'ny tonia mpampanolalana amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Iosy. Marina moa fa tena hoe anisan'ny voalohany ao anatin'izay politika penal izay ny ady fiparitahan'ny zava-mahadomelona. Ny fisorohana azy dia ny voalohany ngamba dia ny fampahafantarana sy ny fanentanana ny tsirairay ny hoe ratsy io zava-mahadomelona io, ratsy ny fidorohana azy ka ezahana hatreny fotony, izany hoe hatreny anivon'ny fokotany ny fanentanana ny itorohana raha toa ka mahatratra olona mamboly rongony, itorohana raha sanatria mahita olona efa hoe mitatitra rongony ka toy izay efa nisy izay fiaraha-miasa amin'ny fokon'olona izay ka izany nahatratrarana izao rongony izay dorantsika androany izao. Manao ezaka goavana ny polisy-pirenena eto Iosy amin'ny famongorana ny zava-mahadomelona ary miara-miasa amin'ireo mpanome loharanom-baovao. Fidorohana ny zava-mahadomelona, misy ny fisorohana dia misy koa avy hatrany fidinana eny fotony izay araky ny loharanom-baovao azo amin'ireo tsara sitrapo omeny eny fotony. Koa raha mahazo ny loharanom-baovao dia midina eny fotony mialohan'izay nefany tsy maintsy manao tatitra amin'ny fitsarana dia manao tatitra ihany koa izay vokatra azo izay tratra amin'ny maratonga fitsarana eto Iosy. Samy tsy nahatrarana olona ireo rongony 9 gony nodorana ireo na izany na izany dia nanambara ny tonia mpampanolalana fa fahaintatra tokoa ary tsy andefitra amin'ireo olona izay minia manaparitaka ny zava-mahadomelona fa hiharany sazy mafy tokoa ireo izay tratra manao izao heloka bevava izao. Nono nagnaraka hatramin'ny farany ankasitrany koa ny teknisiana nampita ny Shark Chifeo tamin'ny sika tany veloma be.